Amin'ny fofeny fifaliana indray rankizy miara-banatsika amin'izao andro fahavalo izao ny folo androm-bavaka. Kely sisa dia ho tapitra ity folo androm-bavakantsika ity. Androany dia izay lohahevitra anankiray izay mbola mahaliana hatrany isika dia lohateny hoe mitarika antsika anaty tosany iraka ny fanamasina. Andeha hanaraka ny tantaran'i Lucas Sorel indray isika hoe nakaiza izy ireo androany. Androany dia nifankahita tamin'ny iray amin'ireo evanjelistra ao amin'ny Baiboly i Lucas Sorel. Mialohan'izany nefa dia ndao hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Vavaka isika. Jevaranay tsara indrindra mankasitraka noho ny fotoana izay mbola omenao ny ankizy kely tsirairay avy amin'izao andro fahavalo ny folo androm-bavaka izao. Fandrinay raha mba hiteny amin'ny ankizy indray ianao androany ary hanokatra amin'ny fohamam-panahy ka mba ho ampiariny eo amin'ny fiainana izany teny izay horenesinay androany izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay sy hanonanay vavaka. Amen. Nasehon'ilay saritany fa tonga izy ireo. Ity ilay saritany rankizy. Eto mihitsy izy Sorel sady nanondro manda atsimon'ny Jerosalema vaovao. Nefa tsy hitako mazava hoe aiza ilay toerana, ilay olona izay tady avintsika. Rehefa teo izy ireo dia faly be Lucas satria dia nahita toerana anankiray izay nahafinaritra be. Nahita an'ireto rindrina izay mahaliana be ireto izy ireo. Mitarataratra loko maro samihafa ilay rindrina. Misy mena, mavo, manga, volomboasary, mahafinaritra be. Dia jereo anie ilay rindrina mahavariana tokoa tena mahavariana. Tsy ny rindrina ihany fa hitanao ireo fanorenandreo. Hoy Sorel sady nijerina ny didina, mitazana ny olona tena mahafinaritra be ary araka ny sisin-taniny dia tena misy karazana loko mahafinaritra be. Way! Be dia be izany vatosoa izany. Vitsy ihany ny fantatra amin'ireo. Ity izao dia jaspi ary ity angamba no emeralda. Izany nataony Sorel ary mety misy safira koa amin'ireo. Jerenareny ety. Ity no mety hoe safira. Tena nahafinaritra be. Tampoka teo nefa dia nisy lehilahy tao ambadika likany teny hoe ry tovolahy kely tena mahay mijery amin'ny atsipiriany ianao ary manana saina tia karokaroka. Lucas, izy anie no Filipo evanjelistra hoy Sorel sady nitsiky be. Tia manao fisehoana sy fidirana miavaka izy hatramin'ny androany tena mahafinaritra ny mahita anao. Ry Filipo izany no teneniny Sorel i Lucas. Betsaka ny voalaza ao ry Lucas. Fitaovana mahery vaika teo an-tanan'Andriamanitra i Filipo. Hoy Sorel sady nitady andininy tao amin'ilay fitaratra izay mitsingevana. Hitanareo ty? Io ilay fitaratra izay mitsingevana. Resahinareo momba nefa mijoro eto. Izany no tenenin'ny Filipo sady nome izy. Afaka milaza aminareo mivantana hoe inona ny zava-mahagaga izay nataoko niara-niasa tamin'ny fanamasina. Be dia be ny zavatra mahagaga izay azoko zaraina androany. Mianatra momba ny asan'ny fanamasina teo amin'ny fiainam-panaradian'i Jesosy sasasasany izahay. Hoy Lucas nentanentana. Ianao izao no nampiasain'ny fanahy ho amin'ny fitoriana ny filazantsara nitondra olona marobe teo an-tongotra Jesosy. Dia mianatra n'izany zareo. Marina izany. Hoy Sorel. Ity misy fotoana manokana tiana ho fantatra. Andraso ange fa hovakiana ilay voalaza amin'ny teny Hebreo ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7:7-20. Asan'ny Apôstôly toko 7:7-20. Dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny Baiboly. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo. Andeha manatona ka makanesa amin'io kalesio.
tena notariny fanamasina mivantana ve ianao eo amin'ny olona iray mba hitory aminy? Ie, tena ny baiboly mihitsy, entiko tena zany mihitsy hoy Filipo tamin'ny fahavitriana. Hatramin'ny aonako tamin'i Jesosy dia nirehatra tato am-poko ny fandriana hitazy miverina aingana. Rehefa niain'ny apôstôly dia takatra fa tsy maintsy toriana amin'ny kery, amin'ny firenena rehetra, amin'ny fokom-pirenena rehetra, amin'ny fiteny rehetra ary amin'ny olona rehetra ny filazantsara vao miverina izy. Dia nanolo tena i Filipo ho evanjelistra hitory ny filazantsara satria maika hitan'i Jesosy amin'ny fahavelomana izy. Tamin'izay dia nrotsaka tamiko ho fanamasina ozy ary nanaiky ho tary an-dalana amin'ny asa lehibe famonjena ireo very. Fijoroana vavolombelona mahafinaritra izany ry Filipo, hoy Luka. Izaho koa mba naniry ny ho mpitory teny ambonin'ny tany, nitarika anao akeo amin'ny kalesy ve fanahy? Inona no nitranga avy eo? Dia nitarika ny fanamasina hitory tamin'ny lehilahy Etiopiana iray. Nandeha lavitra izy mba hatongavana tany Israely sy nianatra momba an'i Jesosy, saingy tsy nisy olona tany Israely nanazava izany taminy. Kanody izy sady feno fisalasalana sy fahakiviana. Fantatry ny fanahy ireo izay tena maniry hahafantatra an'i Jesosy. Ka nalefa nizahay iaona amin'ireo olona marobe dia nrotsaka tamin'ny fiainan'izy ireo koa ny fanahy ka nanovazo mpianatra Jesosy ary nitarika azy hatanteraka niraka. Ay, aty ianao ry Filipo namako, hoy ny feotony. Taorian'izy ireo nitodika nijery izy telo vao avy niresaka teo momba n'ilay Etiopia, ilay tao anaty kalesy ary natao batisa teny an-dalana. Tafahoana indray aty an-tanàna masina ilay lehilahy izay natao batisa. Dia faly mahafantatra anareo ry namako Filipo, hoy ilay Etiopiana. Miala tsiny fa tsy maintsy etiko i Filipo, fa nahangona olona mihoatra ny 500 ho an'i Jesosy tany Etiopia izy ireo. Izany ny asa misionera nataon'ilay lehilahy Etiopiana rehefa vita batisa, rehefa nataon'ny Filipo batisa izy ireo. Dia zao izy ireo dia any an-danitra ary te hisaotra amin'ny Filipo izy ireo tamin'ireo olona be dia be. Firy moa nisan'izy ireo teo? 500 izay resy lahatra nanaraka an'i Jesosy. Ka tsy maintsy nandeha i Filipo niaraka amin'ilay lehilahy Etiopiana. Aza manahy fa mbola hanana fotoana betsaka isika iresahana sy fankalalala bebe kokoa e. Olona 500 fofonjy. Way! Ozy Luka, Sorel, niarany teny tampahagaga. Tsy maninona, eo aminao tsy ho ela indray izahay ry Filipo. Ho tianao ny eo amin'ilay olona manaraka Orel. Na izao aza tsy mahandry ny eo aminy. Vonina ve ianao? Mentanentana tokoa i Luka. Eo amin'izay olona anankiray izay. Andao ary, hoy Luka tamin'izay fotoana izay. Tapitra treo ilay tantara rakizy. Fa izao, miaraka amin'ny fanampian'ny dada sy neny dia fidio ny iray amin'ireto fampiasana manaraka ireto. Ndao ataontsika tsenjery ny salamo 7:20. Na misy hafa ihany koa afaka ataontsika tsenjery. Angatao ny pastora sy ny mpampianatra anomenao fotoana hamerenana izany tsy anjery izany ao am-piangonana na any amin'ny sekoly. Amin'ny sabata izany na amin'ny fotoana manaraka dia ataonao ao am-piangonana izany. Zao manomana toriteny na fampianarana fohy ary zarao amin'ny fianakavianao izany satria isika ihany koa, isika ankizy ihany koa rehefa taria amin'ny fanamasina dia afaka ho mpitori-teny malaza isika, afaka ny hitondra teny anankiray izay ampahery n'olona marobe isika tsirairay avy. Rankizy, fotoana izao izay
hitondrantsika mbavaka mba hahafahantsika miasa amikery ny fanamasina ka hahafahantsika ho voatosika izany fanamasina izany dia anatotosan'ilay iraka dia tsy inona izany fa ilay fitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetrarehetra ary angatao Jesosy mba hahafahany miasa ao anatsika dia anana lelana efa mahay isika, anana fahasahiana isika hitory an'izany filazantsara izany. Dia ndao hivavaka isika rankizy satria amin'ny mahafolo androm-bavaka azy dia afaka mivavaka bebe kokoa isika angatahana an'izany fanamasina izany. Vavaka isika. Jehovah renay io, mangasitraka ny amin'ny teninao androany. Misaotra fa nanome tantara indray ianao na ahafahanay nandray lesona fa indrindra ny ankizy kely tsirairay avy raha mba tena azoto hiasa ho anao izy, anatanteraka an'izany iraka izany ary ambabo fanahy marobe ao an-tsopitrao. Omeo lelany efa mahay ny ankizy kely tsirairay avy ary omeo fahasahiana ihany koa ahafahan'izy ireo manatanteraka ny iraka nampanaovinao. Dia ho fenoin'ny fanahinao isan'andro ny ankizy kely tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay sy hanonanay mivavaka. Amen. Dia izay indray fotoanantsika androany rankizy, mirary soantsika tsirairay avy. Rapitso indray fotoanantsika.